Resaky perika nanafanana tamin'ny resaky perika dia resaky lamaody. Alohan'ny andeha misy fotoana tamin'izay teo tamin'ny mois de décembre ny fety mois de décembre 2020-2021. Nisy témoignage zay nijerevako tamin'ny YouTube, témoignage ny viavy nanisy perika, raha nagnatao perika isy ray sa zay agnarany viavy zany amin'ny YouTube, musulman izy vao na niova chrétien na tsoin'Andriamanitra nivady kristianina. Nanisy perika viavy nagnano témoignage zany viavy fijoragna vavolombelogno, nanisy perika viavy ko, raha nanisy perika viavy nanefa anazy amin'izay Jesosy Kristy nareny viavy perika nariva, nareny viavy perikiny da avy zaza-vavandrano nanafoka anazy satria regny perika regny zaza-vavandrano magnano anazy ambanin'ny rano. Tamin'izany fotoagna zany narenisako amin'izany voalohany da avy zaza-vavandrano nanafoka anazy ariva tonga amin'ny rindriny karaha miditra amin'ny rindriny satria fatanao hoe zaza-vavandrano zany fama da niditra karaha io mifagnano zaza-vavandrano, da raha niditra fagnano zaza-vavandrano da nizaka taminazy misy fanagnako aminao, da nizaka mivavy igny ino fanagnanao aminahy, da io perika io, fa perika io da bibilava, vadika bibilava. Da avy tamin'izany viavy da ny kolosiena aby lohany, ny kolosiena lagniny kolosiena izy zany lohany. Anigny mariky igny tamin'ny lohany. Da nahita ny témoignage iny fa nalohany andeha hody tamin'ny satria vita contract amin'ny patronko tamin'izay. Vita i patronko contract amin'ny patronko tamin'izay da andeha hody tamin'izay mois de décembre 22 décembre tonga tantramon'ny bureau-nay da tantramon'ny bureau-nay da misy teny toriteny tamin'izay nisy toriteny reniko zay. Mijoro vavolo toriteny reniko tamin'izany hoe sy fatako na verset fa hoe tamin'ny andro nandraisako an'i Jesosy Kristy oziny raha vavy da sapako misy maloto vatako, maloto tena maloto ety nasapanao maloto anao amin'ny andro nandraisan'i Jesosy Kristy. Vao nahita an'igny da nitomagno be 3 jours le tamin'izany nitomagno, da tena nibarara le karaha misy olo maty regny tonga da automatique anao mitomagno, da vatako jiaby regny amin'izany da tonga da lasa nandeha noandry le karaha hoe misy loto zany anao le hoe mila dioviny, da nandeha noandry aho. Da azafady tamin'ny fotoagna mitomagno be amin'ny andro narenisaka ny toriteny, da raha niteneniko tamin'izay da hoe mifona Jesosy, mifona Jesosy. Da nahita fahitana, nahita anazy tagnatin'ny saiko, nahita fahazavagna be tagnatin'ny saiko, tonga da vao nahita an'igny tonga da nilasaka tambany karahan'io da mandoalaka da mitomagno 3 jours tamin'izay da mitomagno. Da tafaran'izay nefany mbola zazara-panahy tegna tamin'izany. Tafaran'izay amin'izay zany da nisy namagna avy andeha hagnano fety an-dragno koa samy magnano repos da hoe andao andeha hagnano fety da mbola sy totroko zany tamin'izay satria mbola nalemy ara-panahiko da sady mbola sy feno karakory tamin'izany ny tenin'Andriamanitra da sy voatotroko zany tamin'izany ny pataloha tamin'izany nefa tokony sagnisy ny perika io zany satria efa nahita ny témoignage igny efa Andriamanitra niteny igny nampiomagna anahy tokony sagnataon'igny aho, da nataoko ny perika sady nataoko ny pataloha salopette tamin'izany nitafiko niaraka tamina t-shirt fosy zay, fa io vao vita io fety io tonga da nitomagno karaha le nefa sy nagnano fety nagnano karakory tamin'izany sady sy nisotro toaka fa juste nagnano levy ny bibiliny fa vao vita io tonga da nitomagno be aho satria malahelo fanahy masina tagnatiko tonga da nitomagno. Tafaran'io inazahoako fatahorana amin'ny Jesosy Kristy satria tena natahotra nanomboka tafaran'io manota, tena natahotra da tafarany amin'izay
manomboka maregny fampianarany agnatin'ny eglizy, fampianarany resaky témoignage satria ny ampy amin'izay zany tafarany da mandefa témoignage mba mijery témoignage mila efa afaka karan'izany regny da hoe aza magnatao perika fa fanagnany zazavavan-drano regny na pataloha regny sy azo tavigny fa fanagnany zazavavan-drano regny tiao koa raha vao maregny tonga da sy iaho zany sy mekany tao fa tonga da magnary nariako tamin'ny poubelle bebe rika koa pataloha montre babili e bronzine ko nariako tamin'izay nanomboky nagnary sy kelikely zay raha sy mifagnary vita fiaigny sy mifagnaraka misy sitrapon'Andriamanitra ao nanomboky miteny toriteny igny da maheno tegna da mampiatra da izany nagnafanana tamin'ny perika mbany ny fitafiana raha jiaby sy mifagnaraka ny sitrapony.